Tena resy lahatra amin'izany dia tsika efa tena tia Jesosy tsika rehetrarehetra. Arak'ilay raha teo hoe avy lavitra daholo tsika rehetrarehetra nanain'i Jesosy tany amin'izay misy antsika tsirairay avy tany naiza dia mbola tian'i Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Amen. Dia ozy Jesosy zay hoe teny izay rehetra nolazaiko taminareo ozy dia tonga sy eto amin'ny fanasy fiainana ianao tsy iza fa Jesosy zany. Saotra ny tompontsika ny amin'izany ny amin'ny tombonandro ny amin'ny fofinainy mbola ilay tompo antsika hatrany amin'ny fitarihan'ny fotoana tena famindram-po sy fahasoavan'i Jesosy mbola iainantsika isan'andro. Saotra ny Jesosy tsika efa mafana ny andro saotra ny tompontsika efa mahatsapa an'izany hafanandro zany ianao mety misy zao marary any ambadika any tena hoe bonika vokifotsy be izy fa tsara Jesosy amin'izany. Tsika maky tenin'Andriamanitra ny teny izay vakintsika anio dia araky ny ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly dia nisoratan'ny Luka no nanoratra azy Luka tsy mpianatry Jesosy fa Luka kosa nefa voatsindry ny fanahin'Andriamanitra dia nanoratra an'izany. Asan'ny apôstôly toko faha 17 Asan'ny apôstôly 17:16 toko faha 17 dia faha 11. Anaratsara ianao fa amaky amin'ny teny tsika ka hatramin'ny telo amin'ny telopolo misy tantara misy heviny ara-panahazo raisina be ao anatin'io. Asan'ny apôstôly 17:16-33 rehefa hita dia vakitsika ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry dia niteny hoe ny nataon'i Paoly tany Atena ary raha niandry azy tany Atena Paoly dia taitra tao anatin'ny fanahy raha nahita ny tanàna feno sampy izy. Ary izy niady hevitra tamin'ny Jiosy sy ny prozelita tao amin'ny sinagoga sy tamin'izay tafavory tany an-tsena isan'andro. Ary nodikendry sasany tamin'ny epikoriana sy ny stoika nalohitra azy koa ka hoy ny sasany inona no tiany betibety iolaola zaina. Ary kosa ny sasany tomtory Andriamany vaovao izy satria Jesosy sy ny fitsanganany maty no mitoriny. Ary ireo nakazy dia mitondra azy ho any Areopago ka nanao hoe moa mba mahazo mahafantatra izany fampianarana vaovao lazainao izany izahay. Andiny faharoapotsika fa mampandre ny sofinay zavatra hafahafa izay tsy fantatra ianao koa tianay mifantatra izay hevitry izany zavatra izany. Fa ny atenianina rehetra sy ny vahiny izay mitoetra teo tsy nandalo ny andro tamin'ny zavatra hafa tsy milaza na hihaino zava-baovao. Ary Paoly nitsangana teo afovoan'ny Areopago ka nanao hoe ry lehilahy atenianina hitako fa amin'ny zavatra rehetra dia fatra-pivavaka amin'ny Andriamanitra reo indrindra ianareo fa raha nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo dia nahitalitala anankiray misy izay misoratra izao hoe ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra koa izay ivavahanareo kanefa tsy fantatrareo dia izany no toriko aminareo dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo aminy rehetra. Izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anaty tempony natao tanana sady tsy mba tompon'ny tanan'olona tao mila zavatra fa izy ihany no nanome izao rehetra izao aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra. Ary ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany dia namponeny ambony tany rehetra ary efa notendreny ny fotoanandro sy ny faritry ny fonenana mba hitady an'Andriamanitra izy raha tahiny atsapa ka hita azy kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy fa izy no velomantsika sy etsehantsika ary iainantsika araky ny nataon'ny mpanao tononkira sasany teo aminareo hoe fa terany koa isika. Ary satria teraka Andriamanitra isika dia tsy mety raha tsy ny fomba an'Andriamanitra raha ny fomba an'Andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamena na volafotsy na vato voasoratry ny fahaizany amantsaina n'olombelona. Ary Andriamanitra nilitsy nijery ny androny sy fahalalana fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka satria izy efa nanendro andro iray izay tsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatery koa efa nanome vavolombelona mpino olona rehetra izany izy
tamin'ny nangalany azy tamin'ny maty andiny faharoa amby telopolo. Ary raha nare ny amin'ny fitsanganany maty izy dia nomeny sasany, ary ny sasany kosa nanao hoe mbola iaino anao indray izay ny amin'izany zavatra izany. Ary Paoly dia niala teo aminy ny 4 farany, anefa ny olona sasany iray taminy ka ny manama izany Dionysia ary Epafrodita sy ny vehivavy anankiray atao hoe Tamary ary ny sasany koa. Amen. Ai Jesosy daholo tsika rehetra. Paoly araka ny voalaza io araka ny voasoratra dia tany amin'ny hoe antena i Paoly. Antena zany dia any amin'ny Grika any misy azy zany. Nalaza misy tamin'izany zany hoe Grika zany manam-pahaizana zany, manam-pahalalana zany, manana ny filozofiany zany. Ary tany zany tsy haiko tsika mpianatra mahafantatra an'izany fa tany ny avian'izany hoe Sokraty, Platon, Aristote. Ary zany tena anisan'ny nanana université matanjaka be fa tamin'lohan'i Jesosy zany zavatra izany. Ny olombelona ka zany tena nomen'Andriamanitra fahasoavana daholo, tsy mifidy Andriamanitra. Ianao za mieritreritra mihitsy hoe tsisy ilainanao, tenenao akaikinao hoe misy ilainanao hoe misy planin'Andriamanitra ho anao hoe. Fantatsika tsara mihitsy fa ny Grika dia miorina tamin'ny fahaizana sy fahalalana. Tsika koa ngamba ny talohan'i Jesosy nahafantarantsika an'i Jesosy ohatr'izay koa tsika, ny fahaizantsika, ny fahalalantsika, ny herintsika. Eto izany nananganana ny tokantrano noho ny hoe fihetseham-po tsy manino izany kanefa raha tokantrano tsisy Jesosy dia zava-poana ihany. Satria ny antony mbola sain'olombelona mitondra an'izany, fahalalan'olombelona mitondra an'izany. Ary misy zavatra tsangatsika amin'izao andro izao raha mbo tsisy an'i Jesosy dia fantatsika fa mbola tahaka ny lehilahy namorona trano eo ambony fasika zany. Zany daholo ka tsika taloha, zany daholo tsika. Dia ireo Grika ireo velona amin'ity tena hoe Andriamanitra zany manome fahasoavana ny tsirairay avy mihitsy. Fangatao amin'Andriamanitra Jesosy inona ary izay fahasoavana izay. Raha mitoerana misy atsika tsirairay avy azy, afaka mitolony filazantsara tsika. Tena inona Jesosy ngamba tsika rehefa manontany tena inona Jesosy ny antony nanaovanao fa rehefa misy manontany an'izany. Fa indraindray misy olona efa lehibe na efa 50 taona mbola tsy mahafantatra inona ny antony ivelomany. Efa tena efa lehibe, efa tena efa hoe efa ohatran'ny efa vizaka ve mbola tsy mahafantatra hoe inona ny antony ivelomany. Ny antony ivelomany araka le asan'ny apôstôly 7 tao ny 9:20 ny tena fa izy no ivelomantsika sy etsehantsika ary iainantsika. Raha mbola tsy mahafantatra zany tsika, izy ary ny ivelomantsika, tena mila manontany tentsika azy zareo. So dia hoe ny amin'ny zavatra ataontsika ihany ve ny ivelomantsika? So dia hoe ny andraikitra nomenantsika ihany ve ny ivelomantsika? Fa mihoatra lavitra an'izany izy tsy tahaka ny volafotsy na ny volamena izy na fahaiza-manao n'olombelona no nividian'Andriamanitra antsika. Amen. Ao arady. Ao anatin'izany dia rehefa teny amin'ny Grika i Paoly dia Paoly mitondra fampianarana vaovao dia tsy izany fa hoe Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Tokony ao an-tsaintsika izany. Jesosy nanina tsara ary velona mandrakizay. Tokony ao amintsika izany sanandro sanandro. Jesosy efa velona, efa vita ny zavatra rehetra. Inona ary no tokony mbola mampitanondrika antsika io? Mety hoe ny amin'ny saintsika maha-olombelona ve mampitanondrika antsika hoe izao ny zava-misy dia mitanondrika indraindray. Raha samy mitanondrika any dia andao mitanondrika eo amin'i Jesosy. Jesosy aresy fa hainao ny maly. Tena aresy Jesosy fa tena erôry ihany mahavita ny fiainana. Izay no mahatonga ny teny hoe iza ny ivelomantsika. Velona amin'ny asa aman-draharaha io antsika. Velona ao amin'ny tokantrano fotsiny ve antsika. Mety hoe tsara zany fa entiko mihoatra lavitra n'izany tsika. Rehefa amin'i Jesosy nga dimension vaovao mihitsy tena hafa mihitsy nga amin'izao sy tena tsy tahaka ny fihevitra ny olona amin'izao tontolo intsony ny olona miao amin'i Jesosy. Ny olona mety mitanoka fa hainao mbola mitsaka foana hoe Jesosy hainao ny andraindraiko. Raha izy koa ny farany
dia tsy foana ny fanantenako aminao. Amen. Mahagaga nefa dia nanana izany fahaizana sy fahalalana lehibe izany ny Grika tao anatin'izany, mponina tany Atena. Ny Atena zany dia ohatran'ny olona natsangana zareo Andriamanitra zany tamin'izany. Natao zareo hoe izy zany Andriamanitra tompon'ny fahaizana atao zavatra, Andriamanitra mpiaro ny olona amin'ny ady. Ny Grika zany tena mino amin'ity zavatra rehetra ity. Ohatran'ny hoe vao masoandro io ny Egiptianina misy ny kitana io, tena hoe io ny akofana io. Fa itsika iza ny akofanao? So dia olana, so dia le tenin'olona makarary, so dia le tsy fisim-bola. Iza ny akofanao? Dia izay ny tenin'ny Paoly. Izay hoy izy dia mivavaka amin'Andriamanitra izay fantatray. Tena fantatrao marina ve Jesosy? Tena efa fantatrao marina ve Jesosy? Jesosy milaza izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Fantatrao hoe zany? Fantatrao hoe Jesosy milaza hoe izao ny fahazavan'izao tontolo izao. Fantatrao hoe Jesosy milaza hoe izao ny nofinaina. Fantatrao hoe Jesosy milaza hoe izao ny loharaninaina. Fantatrao hoe Jesosy ny mpiandro tsara. Fantatrao hoe Jesosy ny vavahady ivoana sy idiraka mivoky ny olona ao anatin'izany. Fantatrao hoe Jesosy antsipirian'ny fiainany rehetrarehetra. Matoantsika miaritra ny hafanana toy izao dia fantatsika fa misy arena sarobidy ao amin'i Jesosy. Matoantsika mbola mifo maraina andeha mientsika endrika ty manao mientsika tsy ho zavatra mitsy, fantatsika fa misy secret ao amin'i Jesosy. Dia fantatsika fa ny fiainantsika fa tsy hoe eto an-tany fa le any an-danitra. Izay no tokony katsahantsika isan'andro, katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia hanampy anareo ny zava-drehitra. Iza ny terena ny tonga eto androany? Raha misy ny terena eto ndala mody. Satria tena safidy le manaradian'i Jesosy. Safidy io. Ka ninona mety hoe mitranga amin'ny fiaina dia za efa nanaradianao Jesosy dia ekeko anao, ekeko izao lalanao zao, ekeko izao fitondranao zao. Tokony izany ao anatintsika manaika. Fa rehefa manaiky tsika dia mamototra any amin'i Jesosy. Fa le fifikirantsika rery samy rery ao, hoe tena vita kirery ty dia ao tsika dia avelan'i Jesosy anao izay tianao io. Avelan'i Jesosy ianao dia rehefa avy eo ianao, rehefa tsy mipoaka ihany dia miverinao amin'i Jesosy ihany nge. Izay nge mampame antsika. Rehefa misy ny zavatra ohatrany hoe voafehantsika be dia alisakitsika ihany Jesosy fa vitako ty. Ary io na amin'inona na amin'inona, ohatrany hoe alohan'ny Jesosy fa izay le maha-Grika izay dia tsika mbola Grika be mihitsy. Satria tena ohatrany hoe isika mahay benon'Andriamanitra indraindray manana fahendrena be izany dia ohatrany hoe rehefa te hivavaka dia te hivavaka, rehefa tsy te hivavaka dia hivavaka. Ohatrany hoe rehefa metimety aminany andeha dia mandeha, dia rehefa tsy metimety aminany dia tsy mandeha. Ohatrany hoe lasa zany ny fiainantsika. Ohatrany hoe fihetsepo ny Grika marina milaza izy hoe ny Grika moa matoa izy mamoron'Andriamanitra dia na zany rehefa tapitra izao fiainana izao dia tsy misy intsony hoe izay ny anazy zany. Fa hoe tapitra tsy eo ny anazy ny fiainana. Dia ny fiveloman'zareo ny zavatra inony hoe ny zavatra inony tsy zavatra hita amin'ny maso. Izay hita amin'ny maso rehetrarehetra izay ny inony izay. Izay zavatra rehetrarehetra dia hoe misy hoe ohatrany hoe izany tokony hoe io tokony azo fahafinaretana izany ny zavatra hivelomanao. Izany ny anazy zany. Nefa Jesosy milaza hoe omboy isan'andro, milofo anaradian'i Jesosy isan'andro. Iza hoe isika manana zany. Efa tonjato taloha be talohan'i Jesosy zany efa jato talohan'i Jesosy zany zavatra zany. Tsika zao nefa efa taona 524 ohatrany mbola manohan'izany ihany tsika indraindray. Zany hoe ny fiainantsika olombelona zany eo ihany no miverina. Rehefa hitandr'Andriamanitra eo ihany no miverina eo indray zao dia anao an'izao dia avy eo indray anao an'izao dia gaga mihitsy Jesosy hoe inona reto. Tsy izaho tsy anareo ozy mifidy hafa, izaho no mifidy anareo. Zany Jesosy zany.
Jesosy mifidy atsika. Matoantsika tonga eto dia mbola tiany ianao. Tena tiany Jesosy ny atsika zareo na mbola manana toetra taladala be io ary indray. Na mbola manana toetra tsy miendrika ary mbola tiany Jesosy tsika. Tena zany tiako afafy hoe tena tiany Jesosy tsika rehetrarehetra. Ary aza manarina mihitsy Jesosy tena voalaza mihitsy hoe tsy mitady olona hoe tena mahay Jesosy, tsy mitady olona hoe capable Jesosy. Fa na eo ary ny fahendrena izay mampihebohebo, ny fahalalana mampihebohebo. Izay no mahatonga amin'ny Paoly apôstôly milaza hoe ianareo izy dia mivavaka amin'ny Andriamanitra izay tsy fantatrareo kory. Satria mahatokony ny filozofiany izy, mahatokony ny fahaizana izy, mahatokony ny frériana izy amin'izay mety hoe izay ny anazy ny frériana hoe fototra ny zavatra hita maso. Fa ny antsika kosa ny fanetrentena ny fototra ny fonina Krista. Izy zany mieboebobe zareo, tsy hanetry teny zany mihitsy. Tandrenintsika ireny mieboebo amin'izay sehatra misy antsika rehetra. Tena angatao mifanetrentena. Tsy hoe ianao manana an Jesosy dia ianao tena izy koa nefa ao anatin'izany. Fa mangata foana mifanetrentena. Manana fahendrena be Paoly apôstôly tsy tonga dia le hoe tsy mino an Jesosy hoe tonga dia hoe efa maninona tsy mino an Jesosy dia hoe tonga dia tonga dia hoe mahita an'ilay sampy be da be eraky ny tanàna. Dia tonga izy mipotipoteany daholo. Dia faneritany izany tsika teto amin'ny firenentsika. Nefa Paoly apôstôly dia mampianatra hoe aoka tsika hanetrentena foana ny zavatra atao. Manetrentena foana, mangata foana ny fanantompa eo amin'ny zavatra rehetra atao. Aza manapanapaka rery zany eo amin'ny fiainana. Na zavatra hoe andeha hividy zavatra ary angatao foana Jesosy hoe inona Jesosy no mety atao hoe satsy atao. Faraparany taona manko izao tsika. Aza mandandany vola foana. Angatao amin'ny Jesosy hoe ananiko amin'iny ary ty vola ty Jesosy. Aza mandehandeha fotsiny amin'ny fahaizana eo, amin'ny fahalalana eo. Angatao tsara Jesosy hoe inona mety. Ary ao anatin'izay misy tombotsoan'Andriamanitra ve ty zavatra menao anaty. Aza mieritreritra fotsiny mandray 13e mois ianao ohatra. Na mandray cadeau any amin'ny orinasa any. Fa tonga dia tena Jesosy hoe inona raha ny ahafahako miara-miasa aminao. Tena zany ho samy laza foana tsara Jesosy. Satria na inona miseso mitsanga eo amin'ny fiainana dia tena tsara foana Jesosy. Ao anatin'izany rehetrarehetra zany fataro Andriamanitra. Fataro iza ny Andriamanitra ivavahanao io. Ingely tsy nomasy anao mandrakizay. Tena fataro ny Tsipriany ny alava, ny asaka ny alaminy. Ary zany tsy fantatra azy foana fa bakeo ny tenin'Andriamanitra. Ao ihany manambara ny Saozy Jesosy ny teny izay lasaiko dia fanasy famarina. Fanahy ny mahavelona, fa ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny nofontsika io zany morarodana. Io ny karakarantsika be ny mihoatra ny fanahintsika. Ohatrany hoe variantsika nandray amin'ny fiainana, ny ankizy mianatra, miantsena ny ao an-tokantrano, ny koso ny jaza hoe zany rehetrarehetra zany. Fatako daholo mihitsy zany rehetrarehetra zany. Ohatrany lasa zany misaintsena ny nono ny jaza hoe aiza ny lom-panahy, aiza ny tena le alina mpanahy ato anatsika. Mifikisany tenin'Andriamanitra. Fa ao ihany ny fanambarana rehetrarehetra milaza ny Jesosy. Ao atsika. Miverina tao amin'ny asana apôstôly 7:20 andininy fa 7:20. Ozy Paoly hoe fa raha nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo dia nahita alitara anankiray misy soratra izao hoe ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra koa izay ivavahanareo. Kanefa tsy fantatrareo dia izany no toriako aminareo. Dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra. Izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anaty tempony natao tanan'olona. Mazava izay zany fa aika tsy nandeha tempoly zany tsy natao tanan'olona kay. Tsika ilay tempolin'Andriamanitra velona. Tsika nge tsy natao tanany fa nataon'Andriamanitra tsika. Tsika zany tokony hafantatra an'izany foana hoe Jesosy
Matoza mbola velona dia mbola nohy ianao. Matoza mbola misy dia nohy ianao. Matoza mbola mahita. Matoza mbola misy vola, mbola nohy ianao. Matoza mbola afaka mandeha dia nohy ianao. Izy ny velomantsika, izy ny etiantsika, ary izy ny henantsika. Fataro ny tenanao. Any amin'iza ny fonao amin'izao. Iza ny fontsika. Mbola eto amin'ity fiainan'ity ihany ve? Mbola eto amin'ity izao tontolo izao ity ihany ve? Mbola amin'ilay andraikitra nomenantsika ao ihany ve? Fataro fa Jesosy tena tiantsika. Okan'izay misy miary antsika ny misy ny fontsika. Iza ny fontsika? Fanontaniana foana izany isan'andro. Tokony anontany an'izany fontsika hoe iza mitady azy ny fontsika indraindray? Ny asantsika io ve? Ny fianarantsika io ve? Ny andraikitra nomenantsika io ve? Ka Jesosy ny azo ny fontsika tsika. Mety misy fahoriana indraindray mahazo antsika. Kanefa isaory foana Jesosy ao anatin'izany. Isaory foana Jesosy raha mandalo fisedrany tsika tsirairay avy. Amin'izao vanim-taona farany taon'izao, tokony haika sitraka an' Jesosy tsika. Dia misaotra anao Jesosy tamin'izay 12 volana lasa izay. Tao anatin'izany misy ady. Tao anatin'izany mety misy hoe tsy haiko fa mety misy sampy kely misy angamba teo amin'ny fiainantsika. Fa mila rodana izany. Ny sampy tiana tenena indraindray tao lasa mahazo antsika indraindray ny vola. Indraindray ny asantsika io mahazo ny fontsika. Izany ka tsy haintsika fa lasa mahazo ny fontsika dia lasa sampy ny izy indraindray. Fa tsy eritreretintsika tsy hoe manana zavatra sary voasikotra vao hoe sampy. Tsy hoe misy zavatra andohaliana vao hoe sampy. Fa ny atao anatin'ny fontsika indray izy mahazo ny fontsika. Raha misy zavatra mihoatra mahazo ny fontsika noho ny Andriamanitra mitady fa sampy izany. Lasa iny ny velomantsika maka ny rehefa avy eo. Lasa iny ny etiantsika rehefa avy eo. Maka hery. Fa Jesosy ny velomantsika. Izy ny antony ny etiantsika, izy ny velomantsika ary henantsika izy. Andriamanitra ozy ny mihitsy nijery ny andro tsy fahalalana. Tsika rehetrarehetra dia tsy tokony halalan'Andriamanitra tsika. Ringana ny olona ozy ny tsy fisian'ny fahalalana. Tsika kay mbola ringana kely raha tsy amin'ny fahalalana an' Jesosy. Raha mitsanga anankiray tsika tsy manana an' Jesosy dia mora ringana tsika indraindray. Dia mety ilay mahazo anao io ve? Ampiasao ny tenin'Andriamanitra amin'izay zavatra mitsanga anankiray. Ina ary mifandraika amin'izay ilay hoe vakio ny tenin'Andriamanitra fa amin'izay tsanga rehetrarehetra amin'ny fiainantsika efa voasoratra daholo izany. Teny efa ao daholo izany. Ary tsika tsy afaka natrika zavatra anankiray tsika raha tsy manana tenin'Andriamanitra. Latsy zao miteny laza hoe manona tena ozy miambena fa ny devolo fahavalonareo mandeha tahaka ny lohana. Mila miambana mandrakariva tsika. Fa tongotra ny zavatra rehetra ka endreka manona tena amin'ny fivavahana. Mila mivavaka foana tsika. Tsy hoe makaty am-piangonana natao hoe mivavaka. Mety hampahany any izany fa ao an-tokantrano eny an-dalana rehetra afaka manona vavaka foantsika. Tokony tsika ilay tempolo velona mandeha tsy natao tanan'olontsika fa nataon'Andriamanitra. Misaoran'i Jesosy amin'izany hoe sotranao Jesosy mbola noharino indray. Mbola amenao tanjaka sery fahasalamana indray. Ety Jesosy mbola anaiky indray esanao eo amin'ny fiainana. Alleluia! Anatin'izany ihany koa dia Jesosy teny tamin'ny hoe mitsangana tamin'ny maty. Efa mitsangana teo amin'ny fiainanao hoe Jesosy. Sa ilay Jesosy efa maty ny tomponao. Ilay Jesosy maty eo amin'ny tomponao tiana tenena dia hoe miara-maty eo dia tanonitra hoe mbola miandry amin'ny Jesosy foana. Jesosy ngefa ao anatintsika hoe efa velona ao anatintsika. Jesosy velona efa eo amin'ny fiainantsika izy. Tokony izany mirerantsika efa mitsangana ianao Jesosy ka hiara hitsangana aminao indray ny fiainana. Tokony isy azany fanantenana izany foana eo amintsika. Izaho manompo Andriamanitra velona fa tsy Andriamanitra maty. Izany ny Grika hoe Andriamanitra maty ny anazy ny tompony satria tsy fantany ilay izy. Noho ny tsy fisian'ny fahalalana daholo izany. Fa na dia voasoratra efa-jato taona talohan'i Jesosy azy izany dia indraindray ohatra miverina ihany ilay izy ao amin'ny fiainantsika indraindray.
Ohatrany hoe tsy hita misy Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Ohatrany hoe tsy hita misy Jesosy ilay iainantsika. Tsy izany miainaka amin'ny Jesosy izany no lafaka izany. Tsy voageja mitiaraka tamin'ny toloteny farany dia fombafomba rehetrarehetra. Tsy rehefa tonga eto vao hoe mivavaka. Eto fiaonana eto. Tena hoe miankohaka eto miaraka. Antenany amin'ny toerantsika tsirairay avy ihany. Tena manana fiarahana miaraka amin'ny Jesosy foana. Neza misy atsika. Dia isaora Jesosy foana isanandro isanandro. Sotranao Jesosy fa mafana ny andro. Izany afaka isaorana ny tompony. Sotranao Jesosy fa mbola misy rivotra. Sotranao Jesosy fa mbola afaka mitsangana eto am-pandriana. Sotranao Jesosy mbola afaka mitondra brika androany. Sotranao Jesosy fa afaka mbola tendry gitara androany. Tena isaora Jesosy amin'izany rehetrarehetra. Amen. Isaora Jesosy, isaora Jehovah ny fanahy koa. Ary aiza misy adinoana ny fitahiny rehetra. Ny fitahiny rehetra tsy voatery hoe tsara. Fa indraindray tsika mieritreritra hoe tsara foana, fa indraindray ohatrany hoe tsara amin'Andriamanitra ilay izy, ohatrany hoe amin'ny ratsy ilay izy amintsika. Kanefa misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika indraindray tena mafy. Kanefa fitahiana amintsika iny ao aoriana kely eo. Tsika ve tsy nahatsapa an'izany? Hoe indraindray misy zavatra mafy be izany dia ohatrany hoe mafy indrindra misy kanefa tondra fitahiana ao antsika iny kay ao aoriana ao. Dia isaora Jehovah izay zavatra rehetra nataony. Isaora amin'ny fanahiko izy. Tokony izany ao anatintsika tena misaotra Jesosy eo. Saotranao izahay. Ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fitondranao, ny amin'ny fitantananao. Tsara foana ianao. Ao anatin'izay dia ao anatin'ny Grika ihany koa dia ny zareo miaina amin'izany hoe vita ny izany ny anazy. Ohatrany hoe izay izany ny anazy ny fotom-pisainana. Hoe vitanybitany hoe tsara vitana biafana izy izany. Dia tsika nanao amin'ny fiteny izany tany. Fa ny vitana tsy ao Jesosy tsy isan'izany. Ny kristiana kosa mahafantatra fa eo am-pelantanany Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tsy mandehandeha ho azy ny zavatra rehetra fa misy antony avokoa. Ny fitahiana izany. Mety sarotra be mandray an'izany hoe fitahiana ny zavatra ratsy. Mety hoe ny zavatra sedraintsika. Fa mbola ho fantatritsika ihany izay ka eo aorianao. Dia iraina Jesosy amin'izany ary ao anatin'izany tsarovy. Fa tsy izay rehetra manao hoe tompotompo no vonjena. Fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fantarina ny sitrapon'Andriamanitra. Ahoana fantarina hoe sitrapon'Andriamanitra? Mandeha araka ny fanahintsika. Angatao foana ny fanahin'Andriamanitra hitarika antsika isanandro isanandro. Manao ny sitrapon'Andriamanitra izany tokony misy vokatra foana eo amintsika. Ao ny fitiavana, ny fifaliana, fiadanana ao anatintsika tsirairay avy. Efa misy fiadanana avy ao amintsika sa mbola tsisy? Iza mahatsapa mbola tsy miadana mihitsy amin'izay. Tsy hoe miadana aty ivelany fa ny atao anatiny tiana tenena. Miadana avy ny fotsika. Eo ara ny zavatra mitsanga tena mafy be, misy fiadanana avy ao anatintsika tsirairay avy. Izay ny fanontaniana. Iza manana fiadanana zao? Fiadanana ao anaty io fa tsy mety ivelany. Alleluia, tsara Jesosy. Rehefa mahatsapa izany tsika dia afaka milaza foana hoe tsara ianao Jesosy. Satria ny fiadanana miainga avy aty anatintsika mihitsy. Tsy zavatra natao tanan'olombelona izany fiadanana izany, fa fiadanana avy any amin'i Jesosy. Tokony hanana fiadanantsika satria fanantenantsika dia ao amin'ny fiainana mandrakizay. Tokony izany foana ny tandrontsika isanandro isanandro. Miorenany tsara, izany miova. Daoka tsika tsy ovaovany amin'izao fiainana izao. Tsy hoe farana ny taona izay vao faly be. Tsy hoe farana ny taona izay hoe tena zaho fahoriana be iny. Fa aza miandro fotoana mifalia ao Jesosy. Mifalia Jesosy ao amin'ny fiainantsika. Rehefa tonga any an-trano rehefa avy eo dia miderano Jesosy ao tokantrano. Resao Jesosy ao tokantrano ao. Fampizarao Jesosy ao tokantrano ao. Izany ilay fiadanana ao anaty izany. Efa fantatsika moatra manko fa mitaditsika taloha. Ilay tady taloha dia diso ny tanjona dia fiadanana ny amin'izao fiainana izao ihany. Raha amin'izao fiainana izao ihany ozy nateny antsika ny Kristy dia fantary izany fa mahantra indrindra.
Talohatsika nanao an'izany ary tsisy mandainga amin'izany. Ny fiadanana ety ivelany tena katsahantsika. Izay ampilamilamy antsika izay no ataontsika hoe izay no natao hoe fiadanana. Fa kay tena izy kay ilay fiarahana amin'ny Jesosy. Dia maka-ery mitsaka maninona miseho rehetra dia Jesosy mpanjina foana araka ny fitariana tao. Io Jesosy foana no anatin'ny fiainantsika. Nefa izay Jesosy zay tsy afaka ho azontsika foana fa mila trondrana fa tary Jesosy. Fa tary tsara izy antsipiriany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Fa misy antony daholo ny zavatra nataony teo amin'ny fiainantsika. Ao anatin'izany dia marte ilaza hoe manan-karena amin'iny tsika tsirairay avy. Manan-karena amin'ny Jesosy ve sa manan-karena amin'ity fiainan'ity ihany? Misy oza milaza hoe manan-karena amin'izao fiaina izao nefa mahatra amin'Andriamanitra. Tokony hanan-karena amin'ny Jesosy tsika ry zareo. Tokony izany ny harena miafina ato anatintsika tsirairay avy. Tokony izany ny harena tokony sarobiditsika, tokony sarotintsika amin'izany. Amin'ny hoe mikitikitika an'i Jesosy ato anatintsika izany. Satria ny amin'izao mankony dia dabe loatra ny manitiny. Dia tokony tsika mihitsy dia miaro ny tenantsika amin'ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Na amin'izao fiainan'izao dia be dabe manitina, be dabe misarika antsika indraindray. Fa nahoaka antsika ho sarotiny amin'i Jesosy ao anatintsika. Rehefa hitantsika fa misy fakapanahy alohantsika, aza miseho rôlina be mandana mitsoaka eo. Tsy hoe ianao dia hanohatra an'iny eo mandana tonga dia mialato eo raha misy fakapanahy. Ny fakapanahy be dabe na ino na inona hafa. Eo efa manala antsika eo amin'i Jesosy dia tonga dia andosiro izany. Fa aza manatrika an'izany rena na dia hoe manana an'i Jesosy ary tsika. Fa tonga dia andosiro any izany. Fa hoe aza ohatra misy adihevitra ireny tonga dia mialato ao anatin'ireny adihevitra ireny. Raha misy adihevitra tokony Jesosy hoe mampafantatra an'i Jesosy tokony holanitsika ny androntsika. Any amin'ny toeram-piasana moa tena ahitana an'ireny. Efa mikonkonina miaraka eo na fiarahamonina dia na fianakaviana koa dia mikonkonina dia miresaka. Iny koa tsika fa lasa miresaka eo koa. Zao ny mampiasa an'ilay fahaizana sy fahalalana kely zao io. Fa tonga dia milamina iny fa zava-poana ireny. Tsy mitondra na tsy hanova firenena amin'izany ianao raha. Fa Jesosy ny afaka manova antsika dia manova ny firenena. Aza lany resaka amin'izany. Satria Jesosy tena tiany Jesosy tsika tsirairay avy. Amen. Mangataka anao ndao ihany hitsangantsika. Tiako hitsangana ianao satria efa tavy atomby izany ianao. Mitsangana ianao dia teneniko eo akaikinao hoe fantatrao ve Jesosy hoe tena fantatrao antsipiriana ve Jesosy hoe sa ny fahaiza-manao anao tena hainao. Atsika eo fitsangana dia mangataka mpidera sy mitendry hiakatra telo dia manoloana izany dia anontany olo akaikinao hoe mba samy mamaly zany izy Jesosy aminao hoe. Anontany olo akaikinao izy Jesosy aminao hoe. Dia raha vao tsy mamaly eo izy dia mbola tsy mahay Jesosy izy zany. Izy avy Jesosy hoe amin'ny fiainanao. Ilay mpanavitra fotsiny ve hoe ilay antsona ihany ve izy rehefa misy ny problème ve. Ohatsika sao dia mahantra amin'ny Jesosy fa tsy manan-karena amin'Andriamanitra. Tokony manan-karena amin'Andriamanitra tsika tsirairay avy. Izay sarotra ve dia vita ve izy? Tokony kahier raitsy, tokony feno ao anatin'izany. Fa tary Jesosy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Fa tary Jesosy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Andriamanitra manana lalana tsara izay mitondra fiadanana afa-tsy-loza. Alleluia. Ataontsika ihany koa anatin'izany dia hivavatsika dia hanao hira anankiray rehefa avy eo. Ataontsika hivavatsika rehetra. Tena mangataka aminao mihitsy ataovao mivavaka ao eo anatrehan'i Jesosy. Jesosy tena fantatrao misy kokoa.
Tsy tianao fanao izao tontolo izao Jesosy fa tia mifantatra anao amin'ny fanahinao fa tsy amin'ny fahaizana fahalalana Jesosy. Tena tianay ianao Jesosy matokoa. Tonga eto izay ary fantatray fa tianay koa ianao. Tianay koa ianao tsirairay aminy. Jesosy mampahafantaranay antrany ianao Jesosy. Tena ianao Jesosy fantatray fa ny andro tsy fahalalana iny. Ianao Jesosy dia miteny fa ringana tokoa izay ny amin'ny tsy fahalalana. Mampahafantaranay foana Jesosy anay hoe izy ianao Jesosy eo amin'ny fiainanay. Tsangana indray Jesosy eo amin'ny fiainanay. Manao asa ty anatinay tsirairay avy Jesosy. Fa tsy izay ny andeha fa ianao miaraka aminy Jesosy. Sotranao Jesosy ny zavatra rehetra atao amin'ny fiainanay. Tena tianay ianao Jesosy. Alleluia. Jesus.